Antsika farany aty androany ity dia Jacob eo amin'ny tarika ny fanelo efa fantatritsika rehetra izy faly mandray anao tonga sondray ato anatin'ny fandaharana. Dia faly miaraba amin'ny fenoera dia miaraba ny mpanaraka ny TV plus tsirairay dia miaraba ny teknisiana dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao. Misaotra indrindra ianao anatin'ilay hoe vondrony artiste évangélika VAE mety efa maro mahafantatra mety mbola misy tsy mahafantatra misy ny zavatra ho karakarainareo ato aloha angamba ianao nilaza mahakasikasika an'izay. Ya ny vondrony artiste évangélika na ny VAE dia efa nisy tany faraparan'ny 7 tany faraparan'ny 7 tany faraparan'ny taona iny taona iny no efa nisy azy zany fa kitany lanitra ny anarany taloha kitany lanitra dia taterina no vaina hoe VAE na hoe vondrony artiste évangélika eto Madagasikara dia izy io natsangana tamin'izany mba hisian'ny fiombonan'ny ekizy hisian'ny fampizarana traikefa nisy tamin'izany fotoana izany ny musicien de Christ ozy ny filazan'ny olona azy hoe musicien manokana mihitsy tsy manana ekipa izy fa raha ohatra ka vonony ratsisy musicien izy dia tonga dia manaraka an'io izy raha manaraka indrindra izy dia nafinaritra be ohatrohatr'izany izy dia somaro io no hafanaina zany hoe nisy foana fa tsy hoe maty izy fa hafanaina kokoa zany amin'izao andro izao hoe mba hisian'ny fiombonan'ny ekizy ao anatin'ilay izy. Terovina ilay fotoana ianana fito indray ary 17 marsa eo amin'ny lycée technique Alaroby eo ampitan'ny stade mihitsy ampitan'ny stade eo zany misy an'ilay izy misy grande salle zay eo dia ao ny feonana manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva. dia inona ilay ho atao mandritry ny tontolo andro io Jacob? Fifampiarabana tratran'ny taona aloha voalohany dia fifaliana misy sono complet eo zany hoe ny artiste tonga zany afaka tonga dia miakatra dia mitendry dia mihira dia mifaly dia misy fampisanana traikefa dia mijery tanjona manaraka ao anatin'ny fivoriana natana hoe inona indray no ataontsika inona ny zavatra mahatsaratsara koa an'ity fikambanan'ity ao daholo zany no vao hita zany rehetrarehetra zany dia miara misakafo dia miara mifaly. Mbola misy zavatra teny Jacob tenena ve mahakasika an'izay VAE zay? Fanentanana ho an'ny mpanakanto izay tsy nahita ny any amin'ny FB any misy groupe nisokatra ho an'ny V dia point dia A point E dia vondrony artiste évangélika ao anaty foniteny ilay izy midira ao anatin'ny groupe io antsika izay mbola tsy tafiditra ao dia ao no ahitantsika ny vaovao rehetrarehetra mikasika ny vondrony artiste évangélika dia entanitsika mpanakanto rehetrarehetra ara-pilazantsara tonga avy amin'ny 17 martsa ho avy izao eo amin'ny lycée technique Alaroby ao daholo isika hiara hifaly mitondra sakafo sahaza ho azy ny tsirairay zany amin'io fotoana io. dia manahoana kosa indray ny fandaharam-potoana nitarika ny fanilo izay akaiky indrindra amin'izao Jacob? Ny androany hariva itsy amin'ny FPVM Ambohidro Anteiroka dia ny raiky amin'ny 30 marsa ho antsika any faritry Moramanga dia ao amin'ny trampokin'olona Tsironala dia ny 2 avril ary any Bity Atsirabe landidy apaky io dia aloha tsy tononoko ny ambo fa lava be eto raha manona ilay izy ie sady nitarika ny fanilo misy manasa foana afatra ho an'ny mpijery any atokantrano maranantsika azy ny artiste évangélika rehetra ary ny mpakafy ny fanilo ho antsika mpijery mitondra fahasoavana ho antsika ny mpanakanto ara-pilazantsara reratreraka ianao dia maheno hira ara-pilazantsara dia mahazo aina ianao ary tena hoe hery ho an'ny olona tsirairay zany hoe hira ara-pilazantsara zany dia miantso anao toany no mpanakanto ara-pilazantsara ara-pilazantsara tsy mba misy producteur manohana zany izy io fa tena hoe miaingy amin'ny herin'ny tena na ilay atao amin'ny teny hoe autoproduction moa zany dia mila fanaonana antsika mahafinaritra antsika mimeno azy mampahery antsika mimeno azy fa zao toany izay azonao toanana ary farany ho antsika averiko ihany ho antsika mpanakanto ara-pilazantsara asabotsy 17 martsa ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva fiarabanatra tontoana ho antsika tsirairay avy tonga ava daholo raha sendratsafaka ny lehibe antarika dia efa sy solotena andeha mitondra sakafo sahaza ho azy arak'izay mety aminao zany dia zay no afatra ho antsika tsirairay avy dia tahin'Andriamanitra dia misaotra-betsaka fenoera dia mirarosoa ny tsirairay avy mirarosoanareo ihany koa dia mirarosoa ny mpijereny atokantrano ihany koa ao anatin'izay dia tomanao hatrany ny asan'Andriamanitra fa ao anatin'ny asan'Andriamanitra zany hoe fitoriana filazantsara amin'ny alalany iray izay dia mifarany eto ihany koa ny fotoana izay natokana andrasana vahiny fa toizantsika hatrany kosa nefa ny fandaharana.